indray miaina mitondra ny lohateny hoe lonilony tantara no soratan'ny Aliko Defsan. Tovy sy aina soa ary miraina namelona ny tantara. Nandray fiosana nantotosa Tovo Andriambololona. Studio ny Prod. Vita soma tsara ihany kiny mariazitsika. Dia faly amin'izay zany zao malalako. Tena faliko. Nahoana moa tsy ho faly fa nireko efatry ny ela ngery tsy ho ary ka tanteraka ihany ty mifarany. Marina zany kia. Sady haiko zany fa mba manontany andry fotsiny kia. Eny. Fa tsapako hoe nanana ny laza ny loha reny. Saono zany re? Afa-po daholo mihitsy ny olona nasaitsika. Tena faly aloha raha ho ana manokana. Faly be mihitsy ako. Ka iza moa ilay tsy ho faly amin'ireny fa ilay raha matoreninao no hitako hafahafa zany. Tsy afenoko anao zany Ohatra fa hafahafa ahoana koa maman Ka zany hita fa hafahafa zany iziko. Zany aloha ny tsapako tamin'ny fietsiny rehetra Tsy haiko. Ka mba tenenao ary hoe ny antony mahatonga andry miteny an'izany. Hitanao izy tsy mba ntsiky tamiko zany mihitsy. Amin'izay dia vao vita amin'ny fanamasinana tany am-piangonana dia namantana mody avy hatrany izy fa tsy mba niara-paly tamintsika taty an-trano akory. Tsy afafako ve zany aminao? Tsy te hiteny betsaka fa raha mba fantatry ary soa mantsy Eny ny tenika izy fa tsy dia metimety ny fahasalamany Zany? Mety mbola hanome tsiny azy ihany hoe zany rera izany. Tsy fidiny azy nge ho zany. Eny, fa tsy madiko lory reny fetsin'ireny na zany ary ka. Izy nge ka nasendra amin'ny fanompo-maso amiko ary dia angariany Zany ve? Eno amiko dia misy antony zany fa tsy fantatro fotsiny hoe inona. Ary so mba tsy sitrany aza ny nanambadianao anahy. Tsisy an'izany ry ary iza mahita. Aza lefa lavitra ohatran'io saindry. Efa nyteneniko ndry raha nisy zany ndray arako. Ekeko zao mba tsy hifandirana Zay kiny marina. Raha dada sy neny tsy mba nanisy olana amin'ny fiarahantsika zany mihitsy. Zany ve? Ndrisy mantsy neny. Haiko fa tsy faly tokoa izy. Eno mazava zay fa omany ianao raha andeha hiasa efa amin'ny fito maraina nge zao mbola eto am-pandriana foana tsika. Ay tokoa moa tsy fantatrao. Tsy miasa nge zay androany ke. Eno fa ahoana ka te hitondranao mivoaka. Ay kosa. Sepotra tamin'ny fanomanana ny raha fanambadiantsika loatra iny tsika dia mba mila mba miala voly kely kia. Dia aiza ny tindry? Na dia tsy nahazo congé aza dia mba nahazo 3 andro kely fotsiny mba iarahana amindry Marina hoe chéri? Tena marina? Eno fa efa mivazivazy tamindry ve aiza ho any tindry alehantsika. Tô tsy mino ako. Ndao any tamantavy ary sa tsy tianao any? Tiako foana rehefa mety amin'ny malalako ka. Raikitra ary zany fa tamagay androany dia ny androany ihany tsika dia miainga ahoana? Faly be lesy eo aloha atao kalainy kely mihitsy ty vadiko ty ka. Ary moa ianao koa dia mahita atao ery. Ary ndao amin'izay iomana dia hifoto eto fa mandeha ihany ny ora ka sao taraka eto tsika. Fa enjana ianao raha anao surprise tsy nampoziko loatra ko. Ka tsy nampoziko koa ngeky hoe ahazo congé kely amin'ny asako Dia zay vao nilazainao fa tsy mahalay rehefa avy niasa ireny. Sindry koa zany efa hoe surprise kosa ve dia ary ndao amin'izay ala teto am-pandriana amin'izay zany koa dia ataondry olana eo. Ay, zotony miala eto chéri
ndry koa zany izy eo ao ary e ndao ye ka inona ke ny komandintsika fa miandry le olona ay variana be koa ny ahy ataovy trondronge azafady ye trondraky iny anay atao pilaroa ye misaotra ary inona mahavariana andry ihany tao tsy miala ny andrefanany foana amin'ny masondry fa misy inona hitanao io vehivavy ampitiro aiza ry amina tabatra akaiky mivaravarakely reny misy azy aiza zany toatra ny tsitako zany io manao akanjo maintimainty io e tanao lasa ny amboantsika koa izy dia tsy hita tsara ny endrany na nidinika atsika foana ny nataony teo fa voatsikariny hoe nijery azy dia mody nitodika izy ianao koa dia kely zavatra esana saina ka hitako atreo aloha ny sakafo mba maso fa aza miasa saina amin'izany ka efa io ny sakafontsika maso tondry ao tokoa ao samy mazotoa ary ee iza tokoa re io vehivavy io aleo kafe zany dia sakafo matsiro teo atao ohatra harary amin'izany fotsiny no ny lohako ka mahafinaritra ery aty amin'ny plage aty jerendry fa faly be daholo re tsy tanora re tsy mankafy azy hitandre jereo ohatra eo fa inona mahavariana andry mahafinaritra tokoa ity ka tsy azoko koa ndry ity ka fa inona foana zany no mahavariana andry toatrany tsy aty mihitsy ny sainao fa ahoana misy inona ka mbola niserana teo ilay vehivavy fa inona itsy vehivavy fa inona nefa zany ny olona ndry amin'izany mety mba sendra hoe niala sasatra taty amin'ny plasy taty koa izy ohatra tsika ko inona ny olana amin'izany ka ohatra manao fihetsika fafy zany nge izy sy aza miasa saina amin'izany ho ahy ianao sa tena zava-dehibe ny antony tokony hamantarantsika azy ka dia zanyko tsy dia zany loatra dia mba mifatoa amin'izay moa ny sainy ao ara fa ezaka lesy zany sery zay ahay ary ndao amin'izay tsika ilomano sao ndao ary ka ampianarina milomano ndry fa za koa ngamo mahay milomano ka ampianaro fa tandreny fotsiny entina ny amin'ny lalina be ao fa tsy zoetoka ao ary jereo tsara aloha ny anaovako azy jereo tsara ohatr'izao atsipy ohatran'izao ny tanana dia nitongotra indray atsipatsipako ohatr'izao atraka kely koa ny loha sao dia mantsy hidiran'ny rano ny orona hitandrifa zao zao mihitsy zao to io indray ilay vehivavy ry avaratra tsy lavitra ry mijery tsara nay tsy dia voatoko maso azy dia mody nitodika any an-kafa izy ohatra ny hoe dia manara-maso izay ataonay mihitsy izy zany hitandry zao ohatra fa ataotra ny tsy mijery anakory nge ndry fa ahoany azafady fa inona indray azafady le izy troary eo ary alefa sao ary ao aloha ao fa tazomiko ny lohandry ao tazomiko ny loha sy ny tanandry zao to entinao aty amin'ny lalina be ka oka ka tsy maninona zany oka ndry koa zany ao fa hoentiko miverina ary ao dia mbola io foana le raha matomana rahamaso anay jerenge ty ataony tsy miala ty aminay mihitsy ny masondro
Dry nakaiza koa ary soa teo e sa ve nakany amin'ny dosy ve malala fa izy ndry teo e fa misy inona tohatra ny antsony anarako ianao za mbola nakarivotra kely tao velany tao fa mafana loatra tao tranoko ay ve tao ivelany tao ndry e ny veriko fa tany amin'ny dosy azako fa sao tokoa hitako ny serana tao velany tao ndray nge le vehivavy e za indray le vehivavy fa vehivavy izy zany ka le vehivavy manara-maso izay ataontsika iny foana lesy a tena misy zavatra tiany atao mihitsy ngambo matoa izy manao ohatra izany ka ny zavatra magaga nefa dia mody tsy mijery izy raha voatsikarotro toa hafahafa ihany marina moa dia matahotra azy ve zany ndrika a inona koa ny vitan'izany vehivavy zany nefa e tsy hitako aza manao an'izany aloha fa tsy hainao koa na izay namana any ambadika any e ho ana manokana aloha tsisy atahorako an'izany e sady tony koa ny fondry fa aza mora taitaitra be ohatran'izany e aleo mihitsika mody ka tsy tamana ty trony a fa ody ahoana sady koa e mbola manana raha iandro tontolo nge tsika raha pitso e za ody rehefa tsoty ianao eo ianao fandamina ny entako azy zay inona koa ary no mahatezitezi-pona ndre ohatran'izany ry malala dia ody androany tokoa ve zany tsika fa marenina ve ty rangaty e dao ody fa tsy mampetraka ty trony a eny ndray ary andao atao any ny sitraponao fa atoroy aloha zany vehivavy zany raha hitanao fa anontaniako azy tsara mihitsy zy anarahany atsika fa tsy tiako zao ka izy aza atao mitsoatsoako izany ko voatsikatro dia manao taridozotra tsy tatampoka zany ve eko zahay ange magaga e dia inona zany no tokony atao e fa raha hitako aloha zay dia tsy maintsy ho enjehako ary tonga dia anontaniako azy tsara hoe inona no tetavinao ny tena mety sy tsara indrindra zao dia ny lalana mody no izorana tonga ny tanà mietrehitra ny tokony atao indray raha sanatrika hoe anaraka antsika ny atanako ve izy ko raha tsinonako kenao nga mahalala zay tetika maizana tiany atao any e ohatry ny olona efa hitako izany nge izy fa tsy mety tsaroako hoe taizy miezaka mitadidy fa ny endrikotsy andeha asa amin'izay ary soa ahoana ny sisa ianao teo ianao koa tsy maheno mihitsy ato kay andeha asa amin'izay aho fa mbola misy inona fa inona mahavariana andry ato e avilo ianao ka petra mihitsy aloha fa ahoana fa misy inona vetivety ihany nge dia mihaino andry ary zao efa andradimy volana ihany tia nikipoko ka tsaratsara ngamba raha mijery mpanampy amin'izay tsika ho avy aty ihany io ilay ampifanahy fa mbola mianatra be on zareo zao dia tsy afaka makaty raha tsy afaka kaikaiko teraka mihitsy ako marina aloha zany e fa olona ohatry ny ahoana nefa nytiandre ndry mantsy ny tena hifanerasera amin'ny ato isan'andro san'androko mba olona matotra letsy marina aloha zany e fa ao fa hoe zahako jerena ary rehefa le za mandeha makany ampiasana iny dia hiezaka hijerijery somary anontanytany andray ny namako ireny koa zay mihitsy mino fa tsy ho sarotra diadaviny zany olona atao mpanampy zany e asa trano rehetra moa zany no ampanaovina azy manadiotra ny somahandro no ilaina azy ka efeo ihany raha somana salambako ok ary eo fa hiezaka dia aloha fa tsy maintsy mahita tsika ary zay fa lasa aloha fa hotary eto amin'ny farany ko ny ary ray vadiko dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao zay ary fa bisondry ohatray tarabe indray aty aleo mandeha aingana ihany ka ohatray
Ary misy olona mikopa tananangy io andraso hoe ampamonjena sisiny aloha ny tomobila fa inona koa ary ny ilain'ny vehivavy io. Manao ondra misejoary Ohatry ary olona mahalala nefa olona mbola tsy hitako akory ihe manahoana ianao misy ilanao anga ie tsy zany tompoko fa mitady asa sa dia mba misy azoko ataona aminareo na dia mpanampy ihany ary dia efa mety aza mampiresaka olona atranao zao koa ve dia zao mpozinao dia mendrika anao atao mpanampy atrano maninona ka mampiresaka eo fotsiny ianao tara fa toatra ny lanina hoeto fotsiny fotoanako ka tena marina nge zany tompoko mitady asa izay misy ho azy za miangavy rehefa tena sahirana eny fa izy aloha ny anaranao raha tsy mahadiso dia avy aiza ianao misa tompoko no anarako ay misa avy anambatolampy izay ary taizany nafantaranao ny anarako nisy olona nandalo izay teo dia mba nanontaniako ka ay mo ka momba n'le resaka teo mitady mpanampy an-trano tokoa zahay fa tsy afianiko anao aloha zany fa zao ny ataontsika miverina eo ary hariva amin'ny enina fa amin'izay avao mirava iny ary tompoko misaotra anao meloha fa tena ho avy zay ary fa alao andefa tena tara be mihitsy eny tompoko misaotra betsaka hafahafa indray ny olona iny ka jereny ivelany toatra mba madio ihany nefa asa trano ve ny tedaviny ho hitakeo raha riva izay tena momba azy mahagaga koa fa tonga dia vatany tsara fa mitady mpanampy izay fa nary misy olona zany fa aloaloha jerena tonga sahady ve zany joary sa izy zany tonga misy vehivavy miandry io andraso hoe jereko tsara veto ohatra no mikombokombona koa izy ty dia tsy hitako tsara ny endriko andraso atonony eny ka manahoany ahoana keny ianao izay azafady manao madame Erso za le olona hiasa ato aminareo efa tafaresaka izay sy raha misenao tamin'ny maraina dia nasainy tonga aty ay ka mandro soa ary ianao ndao ary mipetrapetra ary ianao ao mipetra eny ambony sezeny misaotra tompoko fa iza moa ny anaranao dia mba lazao aho koa izay mahakasikasika anao misy tompoko ny anarako dia avy anambatolampy izay hitady asa no atondiako eto Antananarivo ka sendra vadinao tamin'ny maraina dia nasainy tonga aty zany faly mahafantatra anao aloha fa tena vonina hiasa zany ianao tena vonina tompoko efa ato ianao eny tompoko misa moa araka le efa mifampiresantsika tamin'ny maraina dia tonga ka ahoana mety amindriva izy ary soa ka avilo ianao tia anevitra ambadika aty vetivety ka vetivety ary aloha misy iresaka kely vetivety izay fa ahoana misy inona kea fa mahatoky an'io vehivavy io ve ianao ohatra ny hoe miaingo be zany izy nefa dia hiasa trano ve ianao sa ataony tsy maninona zany ke io sa malotolotondray ary ve no karoana ozindry sy ianao koa tena tsy zanyko dia hitantsika eo ary zany ary somba sy mpanao tany ambadimbadika tany ary io sy aza miteniteny foana ianao ry ary soa tsy manana sipany ambadika an'izany afa ianao ihany ny vadiko dia zay iza ny mahitako tao efa tsara resaka tany ery nge reto nareko ndry koa zany
mifatotra ato anaty lapaka indry teripatia. Se elana retina loatra ka tsy ho vitako tsony ny tazan-davitra. Tsy maintsy alaiko amin'izay ny anjarako e. Efa nahazotra ny tana amin-dramatoraly sy reny joary zay vao saniditra tato. Raha mba fantany mantsy fa zange le patiana nianatra tamin'ny tanan-dafana mpanantenandra lisy ho vadiny joary. Tamin'ny fahatongavako anefa dia gaga fa efa nanambady ny kala ratsy tarehibe Arso io joary. Tsy maintsy mitodika aty amiko ny fitiavanao ry malalako a. Marary loatra ny foko mahita anareo miaraka. Eny vitako hatramin'ny anaradianareo hatrany tamatavy aza. Tsy hampangina ny foko tsony afa mialatsiana aminao raha matoa kely Arsoa. Aleo aloha matory voahan'ny maraina ka hanombohan'ny lalao e. Tao mahavelom-bolo sahady izy izany. Noditana amin'ny endra velo koa aza moa mamy metoky. Se rehefa tena nandinika an'ity hoe misy ity dia olona tena tsy vaovao amiko tsony mihitsy ka mahagaga nefa isaky ny tadidy azy dia marary be fotsiny ny lohako, tsy mety tsaroko mihitsy izy. Hatreto aloha dia mizotra tsara ny lalao e. Aleo afangaro ato anatin'ny laokana aloha reto vovoka sy tana amin'ny endra velo reto. Ody-maleo monina hono izy tiako. Zay fa mifangaro tsara. Ary aleo aterina amin'izay fa efa miandrika laratsy iny. Madamo, hito amin'izay ny sakafonao. Ay, ataovy eo kifa ho avy a. Eny tompoko, mazotoa madamo? Misaotra, fa hono a. Mba mipetra kely aloha ianao azafady e. Fa misy inona indray ary toa mitady resaka izy ity. Ahoana izay? Raha azonao lasaina, inona moa no antony nahatonga anao hiasa-trano fa tsy mba asa hafa e. Raha ny fijeriko anao mantsy dia toa olona tsy mendrika anao an'izany asa izany koa. Azafady raha mety atoina anao fanontaniako. Mafy ny fiainana madama. Raha marina dia niasa tamina toeram-pisakafoanana vahiny taloha. Dia nikatona tapoka ilay izy dia tsy nahita asa intsony dia tapa-kevitra anao izay asa hitako satria tsy vita mipetrapetraka fotsiny ny fiainana e. Ay ve? Tsisy tena aminao marina izany aloha eo e. Aoka fa mazava amiko tsara e. Afaka mandeha amin'izay ianao raha mbola hanao zavatra. Satria madama, eo aloha ianao fa hiomana ho any amin'ny malalako ato ilakandro. Oui. Ohatray? To misa fa anao inona ty ianao a? Raha misy joary. Fa inona koa ary ny alehan'ity vehivavy ty aty e? Jere zany fitafy anaovany, manitona maso be. Zararaha fitafy. Tonga mahamangy anao aty ka. Sa tsy azoko atao ve izany? Ka raha mety hampisolana eo amin'ny vadiko ane izao zavatra ataonao izao dia tsy mety kosa e. Aiza kosa e, tsisy an'izany. Joary eo? Ahoana ny ianao e ha? Sady aza mitakosina be amiko sao dia sao misy miditra tapika eo ka loza ka. Aza matahotra ianao fa tsisy hiditra izany eo ka. Za nge manandresaka tiana hampita aminao e. Ie ka alefaso ary ny resaka ao fa mihaino anao e. Dia somary aingana anao fa za tena mbola be asa. Za le tovovavy antsoina hoe Paty.
maninona tsara? eno a za le nianatra tamin'ny fransa nampanantena mamanao anao fa nahoana ka ianao tsy nahandro ho fahatongavako ry tsoary a za nefa efa tena nanantenanao fatratra. Paty zanakirato ve ianao? Oi, voalazanao. Tena mba tsy napoziko indray zany a. Dia maninona zany ianao no mandainga hoe nisa ny anaranao a? Ary nandainga koa ianao fa nilaza fa avy any Ambatolampy? Ka tsy maintsy nanao an'izany a mba tafidirako aminareo ko. Mbola tena tianao ane zary tsoary e. Nda ho tanterahana amin'izay mifanindry mamanao. Tsy mety tsony zany ry Paty a. Fa maninona e? Ka ataoko ahoana aminao ny vadiko e ha? Sady tsy anjarako ianao matoa tsy tafiaraka tamiko e. Ataoko ahoana moa no ity olona mbola tsy hita amin'ny masoko akory na dia niteneniny tamiko aza ny mombamomba azy rehetra. Efa haiko koa fa misy tetika ambadika nenineny singaratovy dadanao ny ampiraisana antsika. Kosa e, lasa lavitra loatra ngeza ny fisainanao zany e. Ka zaniko. Mba fantatrao moa fa miankina betsaka amin'izany ny fiainanao. Orinasa ndraiky nge ty misy anao ty e. Ka ny tena tsy azoko nge dia hoe inona ny tombontsoa mety ho azonao ka anaovanao an'izao rehetrarehetra izao e ha? Raha rena nge efa anananao zany e, ka inona indray tsy azoko? Ananako tokoa raha ny arena fa tsy ampy fitiavanao a tsoary a. Ianao anie olona mbola tsy mifanerasera tamiko firy akory e, dia ampy ilazanao ve zany fa tianao ha? Efa hitako matetika ianao tamin'izany nanao vakansa taty Madagasikara. Zany? Ie. Ary efa nisy fotoana nandalo tany an-tranonareo fa tsy nahatratra anao tany. Tamin'izaho ody indrindra no fanena tamin'ilay vadinao amin'izao io. Fanena teo am-bavahady izay. Mbola mpianatra tena amin'ny lycée mantsy nareo tamin'izany fotoana izany ary laza fa hitady anao koa io zazavavy io. Naverin'ny mamanareo anefa izy fa ianao mbola tany amin'ny daditoanareo. Ay. Ny androny ihany no verenako tany Fransa indray no fianarako. Fa mahagaga dia tsy mba nahalalanao anahy mihitsy ry tsoary a. Ka tsy voadiniko mihitsy aloha ny fisianao e. Fa mamanko talohan'ny vadiana sy Arso nresaka momba anao foana izy ary nandresy lahatra be mihitsy izy nitady anao nefa tsy afaka nanao an'izany mihitsy satria efa niaraka tamin'ny Arso a. Ataoko ahoana moa no filazako aminy hoe efa misy olona vadiko any ho any fa mbola mianatra any Fransa. Tena miala tsiny fa tena tsy vitako kosa aloha zany e. Dia tsy tianao mihitsy ve za zany na dia efa zao miona mivantana aminao zao aza? Tena tsy mety tsony zany Paty a. Tena mampalahelo ahy Arso raha isy an'izany. Andray kosa Sady efa be voka ngeka izy izao e. Tsy tia mialahelo azy mihitsy sao dia isy fiantraikany amin'ny zaza ao an-kibony ao ka marina e. Tsoary kosa e. Fa mba tiako fantatra hoe fantatr'ireo ray aman-dreninao ve izao zavatra ataonao izao ha? Le anao mipetraka aty aminay io zany no tiako tenenina. Tsy fantatro ny ray aman-dreniko izany ka. Mamanareo koa anie nandrisika anahy e. Fantany tsara fa mila mpanampy nareo dia nandrisika mody ikarakaranareo izy. Mba tsy mety kosa aloha zany atao amin'ny mama zany a. Reny teraka ihany fiainanga dia mahavita mamotika ny fiainako ohatran'izany. Dia ahoana ozy ny ray aman-dreninao raha sanatrika fantan'izao ataonao izao ha? Tsy haninona antsika izany izy ka. Tsy haninona antsika? Oi, satria ny aza ngentsika ny lasa mpivady e. Satria ny ahoana koa e ha? Tsy azoko izany. Tsy ambara-telo ny ray aman-drenitsika izany ka tsy misy tokony hidirantsika loatra. Eny e, fa ndana aloha ianao mody amin'izay ka tandreny fotsiny manao zavatra mampalahelo ny vadiko aho miteny aza ay. Andeha mihitsy ary ahy e. Fa aza dino ny resako taminao teo a. Tsy zakako loatra mahita anareo mifanao fitiavana kanefa tsy mba omenao ana dia somba ny kely akory aza. Lasa fa mazotoa ianao e, rariva mihoana. Mazotoa. Vehivavy mitonantonana. Ianao ve no hanombako ny tokantranoko?
Fa ny tena tsy mazava amiko a dia le hoe tsy ambaratelon'ireo ray aman-dreninay. Raha araka ny tenenin'ny dada tamiko mantsy dia misy ampahambola ny zareo mihodina ihany hony amin'ity orinasa ity. Enona dia raha tovo aza no misoratra fa tompony. Dia inona re izany no ambadika ity tantara ity e? Tao mahakarary andoha fotsiny izy izany ka. Mba aiza foana ary misy e? Ny andro ty efa hariva ihany mbola tsy hita izy. Sa izay mampaneno sonera izay e? Ndrasitra irena. Fa taiza ianao izao vao tonga nefa mbola be dia be ngendra raha miandry anao e? Hotry, fa ahoana e? Nandindihako. Ary mba amboary kely ny famalinao a. Piasa nge ianao ny ato aminay e? Piasa hono. Ianao aza ny tokony ho piasako. Izay ianao zanak'olona mahandro io. Fa inona ty mampime anao amin'izany e? Mampime anahy ianaoko. Inona ho ale mampime? Le zavatra teneninao. Le hoe? Oka aloha e. Fantatra hoe ny ihany marina dia ho fantatrao. Raha mitoy izao ataonao izao a, dia miala tsiny efa tsy afaka hitazona anao intsony izay. Za aloha dia tsy hiala e. Raha tsy hoe miara-miala angatsika. Maninona tsara? Adala nga ianao? Eo fa adala ary ahy e. Ho hitanao eo ihany. Hafahafa nge ianao izany ry misy e. Tsy hafahafa e. Ianao mihitsy no hafahafa. Ary sao dia mba mamory ianao ty? Mandre fofona toka ty amiko anga ianao. Ka tsy mampino azy ao fetsika izao ka tsy nampoziko e. Elako tsiny izany raha tsy nampozinao e. Izay va ho anany hevitro aloha. Fa nisy inona marina ary manao fetsika ohatr'ireny misy e. Sa mitombona ihany ny eritreritro sy mpanjoary tany ivelan'ny tany ny vehivavy iny. Ianao aloha raha matokely ary soa dia ahita angano manomboka androany e. Ataoko leo ato ianao ka tsy maintsy hiala moramora foana. Dia ho anjaran'ilay sy joary amin'izay ny sehatra. Joary a, manandresaka kely atao aminao fa za mbola matory aloha. Fa misy inona kia? Dia sanatria ve nanondrana tato zahady paty e? Ny aza hitako. Sao lesy a, ohatrany tsy mety amiko ny mpiasa trano hitanao. Tena tsy tiako maizina. Fa misy inona e? Inona mahatonga andry hiteny an'izany? Manao fihetsika fafamiko sahadiko. Ary tena mampivody fony ataony a. Tantarao mihitsy hoe nisy inona, tantarao tsara. Ndrasy fa tantaraiko anao tsara e. Dia izay ny fihetsiny teo. Amin'izay miavonavona izay tsy izy. Fa hono ary joary. Hoe? Sao dia mba simpanao tany ivelan'ny tany marina izy iny fa motogisady fotsiny nareo e. Efa hoe tsisy an'izany ho afa mba mahatokisindry ahy e. Tsy hipako izany kipaty a. Ohatray misy mantsy e. Tsy mety tokoa nie izany nataony izany e. Aleo fa teneniko mihitsy izy raha maraina ka. Fa iza le hoe paty? Tena misy zavatra fenao ana mihitsy ary joary ka. Tsisy zavatra feniko aminao izany ho aho. Ary maninona moa raha mitady olon-kafa dia roasina any ho misamisy io e. Sady tsy mahavida ny asa tokony ataony korone izy e. Nahandrony izany moa ratsy ane izany. Tsisy tsiro mihitsy. Prera ny asa. Tsy mety izany ry ary soa.
aleo elana ny enina kely ihany izy aloha sao dia mba misy fivoarany. Ary toa mbola miaro azy foana ianao e. Tena misy relation angamonareo ka. Tsisy an'izany ho afandria koa izany. Ary ndao tory amin'izay kifa inona koa ary tia mila vaniny ity a. Miteny any fa raha marina izany eritreritro ratsy izany dia ho hitanao eo toyny e. Inona mety ho toy any kira matokely arisoa. Any an'io ihany fa ho hitanao tsara izany arisoa izany. Aza manandry fa tsisy atakaloko andry izany. Ndridendriry ihany no tiako sy vadiko. Zao ary mba tsy halavany-dresaka. Raha mpitso dia raha mpitso ihany dia roasy ala teo misamisanao io. Tsy maintsy roasina mazava. Aleo fa hiteny azy ho azy aloha raha pitso. Aleo aloha izay no atao sao dia sanatria hitatra lavitra be ty raharaha ty ka tonga olana be eo amin'ny ray aman-dreninay roa tonta eo. Tsy maintsy roasina izy raha mbola tianao koa. Mazava angam'izay. Ay kosa. Tsisy miala izany hoe raha matoa arisoa. Hiditra amin'ny deuxième plan amin'izay afa tady hivadika ty tantara ity an. Toa tsy nandaitra koa ny nody momely ilay raha matotsy vaniny iniko. Hatramin'izao tsy hita izay vokany. Paty, mila miresaka aminao mihitsy aho. Avy ianao ty? Fa misy inona kitra malalako a? Malala anao tamin'ny vina moa ahy, ha? Sady moramora ianao sao eniny arisoa eo izany. Tsy maninona nefa raha io no ka. Paty, tsy mety nge zao ataonao izao e. Mety tena mety izao ataoko izao ka. Sady inonao ny resantsika omaly? Eny e, tsy hoe adiniko ny resantsika omaly fa mila eritreretina lalina kosa ary Paty a. Eritrereto aingana ary sao diso ariana loatra vao manenina e. Fa inona mihitsy ny tena tiandry atongavana ary Paty a? Lasa Inona? vatonaoko. Dia misaraka amin'ny arisoa ianao. Dia raha tsy misaraka izay dia inona ny ataonao, ha? Dia ho hitanao tsara eo izany Paty izany ka. Fa maninona loatra ary ianao no manao an'izao e, ha? Tsy maninona. Sao dia mba tsy rariny ry Paty a, marina e. Avy aloha izay hiaina malalaka fa aza koa tabaisinao ohatran'izao ny tokantranonay ka. Tena marina e. Ka efa hainao tsara nefa tianao dia ampifilafilanao e. Sady aza misakambokambona ohatran'io moa ry Paty sao dia miditra tampoka eo vadiko marina e. Mialao aho ianao a. Mialao a. Ay kosa dia vitanao hatramin'ny manifika a. Ho hitanao tsara eo. Ohatry taonindrity ny kala. Nakapo mafy ny varavarana. Inona loatra ireny tena tiany vehivavy iny atao e. Sao dia mba tsy fitiavana fa zavatra hafa e. Mila fandinihana mihitsy izao sao dia hivadika zavatra hafa ka marina e. Fa inona koa ty nahazo amin'ny misa tampoka teo? Toa ny azakazaka na andeha nivoaka. Sao mba tsy zakany aza ny tenin'ny vadiko. Vao maika amin'ny ilako azy e. Avy aloha koa andeha ihany fa mandreraka fotsiny ato. Ny alatsony ny roasina akory. Fa nanena tampoka izy indry tsy ho ary. Indry tonga. Fa lasa izy izy teo? Lasa nandeha nivoaka any. Fa inona ny teneninao azy? Niteneniko tamin'ny fotsiny ny toetra tsy mety nataony dia iny izy lasa niritin'iniko. Fa ho aiza nefa izy teo e. Tena tsy haiko mihitsy. Sy avy ela hoany koa e. Androka aza ho ataoko. Marina k'izany izany a. Ohatray, fa aiza ary ny nametrahako an'ilay dosie napetraka ilay karana ray omaly iny e. Tena lany aiky mihitsy afa tena tsy hitako hoe nakaiza. Hatrany anaty kitapo no sahavaiko daholo fa tena tsy hany. Sao dia adino any an-trano ary. Dia ahoana ny atao?
Hiverina any ve? Tsy mba misy olona azo mba hirahanao koa moko. Tsy maintsy ho alaiky vetivety any rangahy zay fa ilaina maika zao a. Telo androandroany izay no nandehanana amin'izy fa mbola tsy niverina ihany, nefa dia mbola ady daholo ny entany. Hitady mpiasa vaovao indray ngamba ka efa mandreraka loatra ny raharaha ato an-trano ato, mila tsoaraka. Tsy tokony hanao vizana be loatra intsony koa amin'ilay zaza ato an-kiboko. Fa miviry tokoa moa izao. Ay, fa miraika amby folo atoandro. Andeha karakara sakafo indray fa soa atoandro loatra ka. Ry tsoary koa anie dia tsy mba manadiady akory, fa azo fatim-behivavy rehetrarehetra izao dia entina miditra ato an-trano any daholo e. Aiza ny tsoa sendra ny tolana. Vehivavy jejo be ohatran'ireny ve rangano entina atao mpiasa trano. Tena mampiomehy ka. Ary aleo aloha ny laoka ny andrahoina melo. Dia inona indray izany no atao laoka androany? Tia ngamba ka. Ary ny sofiko ve no maninona fotrany mandry efa mindran'olona nge azany e. Ndraso hoe noko tsara. Tena misy olona izany. Andriamanitra, tao manampina ny masoko. Teny batainy marina, fa izy izany e. Vonjeo e. Tonga dia ampitiro anaty fiara izy ry zalahy. Avelao Dia andao hitsoaka miala amin'ity tanàna ity aingana sao dia misy mahatratra eto e. Malakilaky lisany. Avelao anareo aza. Vonjeo e. Vonjeo. Ohatray fa tomobila inona koa indrifatra ny ala tao aminay iny? Katikatara maintimainty. Dia sanatriva e? Andraso jereko any ana mivadiko. Dia sanatriva e? Aleo miditra ato an-trano any ana. Tena mikorotana be ato izany. Iarsoa! Iarsoa! Fa aiza ianao e? Sa mety nety le fiara kiriny ve? Tena aleo rangahy enjehana iny a. Aleo makabasy aingana aloha na izanaty izany. Aiza moa no nasiako an'iny. Ty ka, ty. Dia aiza koa ny laklean'ny tomobila. Ay moa ty aposiko ty ihany. Dia nefa miasa saina koa. Ary aleo mihazakazaka avoaka an-trano sao dia sao tsy ahita ntsony an'izay nalehany iny tomobila iny teo. Naingany ty. Zao rangahy. Avelanareo aza e. Mifona re tompoko. Mifona hony. Vida fona nangany nangalarindrin'olona saka ho vadiko ka. Fa isaka ianao izany e. Dia iza ilay saika lasa vadinao? Tsy fantatra ao Esory ilay tsy ribazy ny tapimasony io a. Dia avy aloha ifanatrika aminy a. Goal. Io. Zay. Hitanao tsara amin'izay ngamba ô. Se Toy misa. Imisa. Dia vidanao no nitondra keriny ao ohatr'izao. Misa. Aza mampimera matoary soa. Tsy misa anao izany fa tiany anarako. Zanako ny patron ambadinao le tovovavy nianatra tamin'ny Fransa kanefa azonao amongady le olona nantenako vady. Inona daholo re izany zavatra lazainao izany e. Zany Tsy izany sasiko nge izany na dia kely azy e. Zany koa ve dia tsy mazava aminao e. Paty ho any tena anarako. Ary ny azonao ambongadiny le olona saika nantenako vadiko rehefa miverina avy amin'ny Fransa. Tsy izany fa tsoary.
efa mifanaraka tsara ndray aman-dreninay fa hampifanambady anay rehefa miverina kanefa dia nahodinkodinao ny lohany dia nety efa taminao ny fitiavana ka fa zay vao mitamberina tao tsy haiko fa tia ilay sipa mifanena tamiko teo ambavahady tamin'izany tady anjoary tany an-tranony iny tamin'izay kilasy famaranana tsaroko tsara fa nateriny ramatory ny joary izy tamin'izany ary niafina tamiko ery zara raha izay namaly ny fiara-pako dia mbola tia vehivavy tiako ilay nanara-dia sy nanara-maso anay tany tamatavy ireny dia tsy mahateny ianao raha matotia ka tsy hitako ny izay avalainao e tsy nisy fadisoko akory na dia ny nanambady an-joary tsisy fadisoanao hoe nefa dia ianao mifosotra lehibe na tonga amin'ny fijaliako ohatr'izao mba hainao moa fa torana mihitsy atanan-dafina eny fa natao mariage ianao sy joary eny e tsy fantatrao izany fa mbola aretina mikika nahatra amin'izao izany ampy izay tsy anaiko tsony aho fa tsy maintsy anahy joary na tsisy tompontsika sy ianao vononao izany ny vadiko tapitra androany ny mahavadinao azy e vadiko a vadiko mifona re aza tao an'izany izay trahatrako ihany tia ilay tômôbila fa io aloha io ary aleo mpanarahana azy any amin'izay lalana alehany foana amin'izay e arahana mihitsy reto fa ohatrany mankany amin'ny lalana mivoaka ny tanàna ange izy izany e misy tômôbila manaraka anizy izany e ohatrany hoe tômôbila ny joary manaraka iny orbazy a manaraka antsika eo aorianao ny tômôbila ny joary ka ampitahora mitifitra dia amin'izay tsika tsy tratrana e azakendrena mety hahafaty azy fotsiny fa mbola ilaiko izy aingany e tonga dia asio amin'izao oay le tia tena mitifitra izy izany aleo aloha avilivily ohatran'izao mihitsy ny tômôbila mba tsy havoa zao ary tsy maintsy mamaly tifitra avy tokoa fa mba manana basiko ahy e zany ary lotadazo hoe aleo tsy kendrena amin'ny pneu fa sao dia hanao accident eo ka faty an'zareo miaraka amin'ny vadiko eo sady be voky iny io bandy mitifitra makaty io rangano aleo kendrena tsara iny ny lary e tonga hanavitra asany ny vadiko Andriamanitro arofo izay amin'izao loza mahazo anay izao tandrema tsara fa ohatra ny tafiditra ane za mibaly zandro bazy e tandrema ho a kely ty e tena voto eo amin'ny lohany mihitsy ty zay ary lefa nahapozo Andriamanitro taony tsy rara maty le ray marina tsy rarany koa zao ry joary ny vononao ny namako ary to mbola mamaly mitifitra tsy akijanona foana ane izy e tena efa tsy mitsitsony fa aleo mba hamaly tifitra eto koa aka aleo kendrena ny pneu mba hiverena fa tsy ohatry fa atao paty indray mamaly tifitra mivoaka ny tômôbila io e dia ahoana ny atao efa mifofony haiko ngambikala zany oay le ty tena voza amin'ny pneu zany tsy mety mivily tsony ty ohatray nefa misy camion be iny aloha iny aleo raha misaoty sao dia ho foaty eto tena aleo sokafa nyity varavarany ity dia iny any lasa Andriamanitro to accident le tômôbila tsy vanina reo tena tsy vanina dia sanatria ve ka maty eo ny vadiko e so ihany fa tsy naninona teo saika ratsy iny tongotro ny voadona kely tamin'le zanytsambikiny iny ary lasa izy e aleo raha manakana taxi dia arahana any foana zay alehany sady tia misy taxi arao iny tômôbila lasa aloha eo iny angeny e mafimafy ianao e angeny anao fa sao dia taraiky tsika e
fa nijanona dia iny fa taritariha miaraka amin'iny Arso. Aleoko izany mijanona eto izay. Ajanona eo inga chauffeur, ajanona eo. Dia misaotra anao ohatra saika adiniko raha fa azafady ty ny saran-dalanao dia sy tazomoanao any ambiny famaky fa zao raha tsy mampaninona anao dia afaka mbola miandry eo anao fa tsy maintsy mbola iverina eo izay. Anavitra an'ilay vadiko vetivety mantsy aloha. Ay mety. Ok, zay ary rehefa avy eo izany. Arahako moramora avy ato aoriana aloha fa sao dia miafinafina ihany sao dia hitany. Ary telo zareo izany paty dia misy lehilahy lava be mandrirotra ny Arso iny. Mifona re fa entinao aiza izany Tsisy mifona izany intsony eo tsy maintsy fongorokiala amin'ity tany ity nareo mivady fa manorosory mifona ho ahy fa nahoana nefa izay ianao ataonao an'izany Izany ve dia tsy azonao ianao naka sy nangalatra ny anjara masoandroko. Le saika anjara masoandroko nefa vao maika makarary mifoko amin'izao. Donc fongorokiala amin'ny tany nareo dia milamina tsisy mpanelingela intsony ho fiainako. Mazava andray aky mifona ho ahy fa marinina ve ty Zany ty mipetsopetsona ampangino io vavy io. Ary ty fira amin'izay le tsy ho vehivavy io ry lava fa manelingelina. Ok. Atipazana anaty antsanano mifatiny. mifona rehefa azavononay Atao veloma ary tiany tany Sa mbola nao vavaka farany Ohatray. Ary tô ambana an'ilay bandy io mibasy Arso. Aleo rangahy tonga dia ny ano ataoko tonga aloha. Isa, roa, telo. Zay nanandrifo ny lohany mihitsy ny balako. Waile ty Teo nisy ny tifitra lava marina. Avaiza izy teo Ambony ny tanana ary paty tena tofiriko ianao dia efa miteny azy zay tsy misangy Raha misetsoary kely malalako. Malalanao avy aiza? Hitanao nga ty basa tanako ty Vao mandingana kely io tongotra io dia anamloha amin'ny vadinao be voky ty. Mazava agrobaka koa ny bala fa dia efa miteny azy zay soary fonjeo Ase zay raintsika mateto hoe na zana mivady amanjana akory tsy hoary Ase dia inona re izany no ataoko Tô karazany tsitsitsy mihitsy ty paty ity fonjeo soary Angamba manao lohany rongony mihitsy izy ity. apetrao iny basinao iny fa tifiriko avy hatrany ty Isa soary roa soary apetrao aloha izany mibasinao ry soary Ao fa apetrako ty mody iondrika metraka azy ity dia ho hitaneo tsara zay ho fikako amin'izay. Tsy maintsy ahita fika kely amelezako azy fa nraso. Ao fa apetrako ty Ay ve endry be anao ty dia mitodia ry atsimory. Vao tsara teo amin'ny andriny. soary ary tao finonao misy tena maty Ka ho lefa mifofony ainao nge io ary ndao tsika hiala teto any ana sao dia mbola misy namany sao dia mbola tonga tapika eo andao. fa ahoana izao ry soary inona tao ambadika izao rehetrarehetra izao fa tena tsisy mazava amiko mila fanazavana avy aminao Andao aloha hiala teto fa tantaraiko anao rehefa any anaty tômôbila. soary reraka peny Ela be izany fa mitazoma amiko dia mamindra moramora ka. Fa tsy manina ve aloha ny zanako ao akibonao tsy haiko tsony eo fa makany amin'ny hopitaly tsika ndao. Dia izay keo ny tao ambadika ireny rehetra ireny ay ve izany hoe misy vola kely avy amin'ny mamanao miasa izany amin'ny orinasa io dia tsy tia mamanao lasan'olon-kafa isitraka izany fa nareo saminareo ihany any ka hipatizana aka ny mpiara-miasa amin'izareo no natao izay hivadiny aminao
tsy haiko tsonike fa mety hoe ohatra izany ngamba patinge zanaka vavy tokan'ny patron e fa le patiny tena tsy azoko ka hoe ahoana maninona no manaikentina amin'ny sango ohatra izany sa dia tena no fitiavana ianao tokoa navitany andrendretreny paty ve mety hoe tena tia tokoa izy fa raha ny amin'ireo ray aman-dreny kosa inona akory fa fitiavaka rena diso tafa ohatra ny an zareo e satria nahoana ka satria samy misy volany zareo miasa ao amin'ny orinasa iasako io eny fa na dia ny ampahany kely aza ny an'ireo ray aman-dreniko taty aoriana izany vao tena fantatra raha nanao fanadiadiana mitady hanodikodim-bola ao ambadika nefa ny ray aman-dreniny paty kanefa araka mamanay tsara io fika ratsiny io ka izay no nandrisehany amin'ny paty hiaraka amiko za nefa tsy mba rototra tamin'ny mihitsy na dia mitambazana ny sanandro azy e dada moa dia tsy nankasitraka firy an'izany dia iny izy nanaiky nivaditsika iny na dia nitsipaka azy mamanay tsy hafananoatra rehefa nanaiky dada e azokazoko ihany lesy fa mety tena tianao tokoa nge paty e matona vita zavatra mamofatotra ireny ka na tena tia azy izy dia tsy mbola anjarako e ianao nisitraka Andriamanitra ho vadiko marina kizany vadiko iano a na teo aza le lonilony piti dia tsy nataontsika afaty ilay avy mpitiavana izany mila maharesy fakam-panahy raha tena tia enona dia nisy aza ny olana sedraina teo amin'ny fitiavana na eo aza ny rafozana mety ankahala dia mila mahazaka an'izany fa homenatra eo foana zareo amin'ny farany sa tsy izany sano mihitsy ny eo ahy e natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ilay tantara indray ny aino mitondra ny lohateny hoe lonilony tantara no soratan'ny aliko Defson tovy sy aina soa ary mirainy namelona ny tantara nandray fiosana nantontosy tovy andriambololona studio Iprod